Ndremavy eo amin'ny vaovaon'ny toetrandro tsy ova firy raha oharina tamin'ny androany toetry ny andro rampitso fa anjombona ny maraina ary ihiratra kosa ny atoandro noho ny tombatomban'ny sampana mpamantatra ny toetrandro etsy Ampandrinondry izay nijery manokana mikasika ny toetrandro izay anatanterahany kilonga madinika ny CEPE rampitso talata. Tahaka ny androany dia anjombona ny maraina rampitso saingy ihiratra ihany ny atoandro raha nitombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mila atao mafana ihany araka izany ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CEPE indrindra ho an'ny eto amin'ny vohintany sy ny faritra Ivakinankaratra. Raha ny eto Antananarivo ny lazaina dia anjombona ny maraina dia somary savo izy mitolakandro, izany hoe ny maripana zany raha tenenao anatin'izay dia eo manodidina ny 1,7°C ny maraina somary angatsitsika dia hiakatra izy io mitolakandro mety hatratrany amin'ny 2,2°C. Zay zany mahakasika ny toetrandro ny androany sy ny rampitso eto Antananarivo. Ho an'ny faritra moa dia ny ilana tsinany iny ihany no azo orana malefaka. Ny ankoatr'izay dia ny faritra ampovoan-tany zany dia saikisaiky mitovy ny jererera zany hoe ny maraina anjombona dia ny hariva isavo izay rahona izay dia somary rahona madinika zany ny hariva amin'ny ankapobeny. Ny ilany andrefana kosa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Anolana malefaka kosa any amin'ny faritra Atsinanana. Tamin'ny herinandro dia hitantsika ny andro maniriky iny. Amin'ny herinandro ity indray zany dia tsy dia hita firy izay amin'ny faritra ampovoan-tany. Amin'ny ilana Antananarivo izay izay isaika andihan-drahona no manamalaka ny andro ny maraina dia ny hariva isavo izay na ankapobeny eto ampovoan-tany. Tsy izy kosa ny herika amin'ity herinandro ity raha oharina ny tamin'ny herinandro lasa teo. 12°C ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo raha toa ka 7°C ny any Antsirabe.